Fa ny sakafo miavaka dia anisan'ireo mahasarika ny mpizahatany ankoatran'ny fahamaizan'ireo trano fandraisam-bahiny. Sambany eto amintsika no misy ny hetsika lehibe mikasika ireo asa manodidina izay ny salon des métiers et de bouche de l'hôtellerie de Madagascar izay misokatra androany tetsy amin'ny Forelo tetsy Tanjombato. Mpizahatany Ray Tapitrisy itsidika ny Madagasikara ny taona 2020 io no fanamby ny fitondram-panjakana malagasy. Ankoatry akantony Madagasikara dia anisan'ny singa iray ahafana misintona mpizahatany ny fahaiza-manao ara-tsakafo sy ny fandraisana mandray vahiny. Zava-dehibe arak'izany ny isian'ny hetsika toy ny Grand Salon des Métiers de Bouche et de l'Hôtellerie de Madagascar à Ilahe, karakarainy anisy événementiel izay miara-miasa amin'ny forme, hetsika izay eo ambany fiahin'ny Ministeran'ny Fizahantany, ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Tetika rehefa resaka tourisme dia biodiversité foana dia mahita maki any amin'ny ranomafana sy any amin'ny parc rehetrarehetra kanefa koa tsika anisany hoe facteur de tourisme sy mirebooster an'izay dia ny fahaiza-manao amin'ny fandrahoana sakafo dia be dia be koa nefa kay eto tao anatin'ny fikarakarana an'ity mahita hoe betsaka ny entreprise ny orinasa mikasika ny resaka sakafo miroborobo eto Madagasikara kanefa tsy hitan'ny fanjakana, tsy hitantsika mpanao gazety ary tsy hitan'ny vahoaka. Anisany amin'izay zany Ilahe ety mamokatra an'zareo izay. Misy ao anatin'ireo exposant ireo tena mbola tsy fantatry ny olona fa ato vao hoe occasion iray sehatra anankiray anehoan'ny fahaizany, anehoan'ny vokatra tsara ary ireo exposant tena mifatenina mihitsy ny zavatra tsara avy any amin'izareo no nalaina zany. Zay aloha lafiny anankiray ho an'ilay exposant zany hoe booster ny activité an'zareo ilay izy mampitombo ny isan'ny clientèle an'zareo sy ny taux de vente moa zany any amin'ny exposition. Fa ankoatran'izay ihany koa misy ny sakafo ny atsika eto matetika dia composé sy lasopy foana rehefa resaka sakafo. Raha izay dia mofogasy ramanonaka kely nefany tsika malagasy dia manana karazana sakafo be dia be ary tsika trandrahana zany regny ary tsika tsaraina ilay izy dia mba sitrany hoe mba tena hoe identité culturelle malagasy ary rehefa hitsidika aty ilay vahiny manaraka na tsika rehefa andeha hitsidika toerana maromaro samihafa dia mba tena ilay iainantsika ilay tsiron'ilay sakafo dia mora amintsika manjifa anazy. Ankoatry ny fampirantiana samihafa izay hita mandritra ity hetsika ity dia anao ny fahaiza-manao ny ireo chef cuisinier ny sabotsy sy alahady ho avy izao. Isany koa ny fifananana izay eo ambany fiahin'ny Mariette Andrianjaka. A Ilahe izay midika ihany koa hoe akaiky dia hetsika izay atao anakaikezana sy ampafantarina ny tsirairay sehatry ny fahaiza-manao eo amin'ny resaka sakafo sy ny fandraisam-bahiny. Tsy natao an'ireo matianina ihany fa natao an'ny daolobe ity hetsika ity izay tsy farana raha tsy amin'ny fahaeniny volana Desambra ho avy izao.